tena misaotra ny HCC zany hoe ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana zany. Ray aman-dreny izy ary manana traikefa ary tena efa matianina mihitsy. Tena miarahaba manokana ny professeur Eric Rakotoarso nanohany tena asany ery zareo sady zay nampianatra ny vahoaka malagasy, namerina indray ny soatoavina malagasy, namerina fahendrena malagasy. Tena afaka mireherentsika manana ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana antsika ny HCC zany. Ka tsy afaka hidify amin'ireny zavatra fitsarana sivy mianaka mianadahy reny ny tsika vahoaka malagasy ary sambatsika manana ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana antsika. Ka io koa dia mahagaga n'izao tontolo izao mihitsy. Fandramatra be mihitsy tsika tamin'ny fifidianana, misy teny tsy voahevitra ary misy fihetsika tsy voahevitra mihitsy tamina ny fidinana voalohany na ny fidinana faharoa. Nefa ny vao niteny ampahendrena ny HCC dia nohatra ny fahitana azy petraka daholo le vahoaka malagasy. Io ngamba n'le fitenenantsika vahoaka malagasy hoe ohatra ny vato ambodiriantsika malagasy tsy mikorotana akory fa maka-toerana. Ka raha toizana foana zay zavatra zay atao amin'ny fiara firaisan-kina dia atao amin'le vinan'ny filoha voafidy, filohan'ny repoblika voafidy Andriamatoa Andry Rajoelina dia ho lasa lavitra tsika ary ho vita reo vina ny tediavin'ireo. Ka eto dia efa manararoatra miarahaba azy amin'izao fandresena goavana izao. Tsy azo atao ihany koa tsy iaraban'ny président Marc Ravalomanana fa nampiseho fahendrena koa izy nitsangana izy nandray tanana ary niarahaba ny filoham-pirenena Andry Rajoelina sy ramatoa vadiny. Izany zavatra zany tsy misy eraky ny Afrika raha amin'izao fotoana izao rehefa misy ny fifidianana dia tsy maintsy mifara mikorotana foana. Ka eo zany ny fahendrentsika malagasy. Reo izay mbola terenam-panahy mbola hikorotana angamba tokony mahatsara ny fahendren'ireo président anankiroa antsika ireo zany izy ireo dia tokony mba hipetraka amin'izay. Ary zava-bita tany aloha tsy fantatra fa ny fitsarana moa mijery an'izany sy ny manam-pahefana momba an'izany. Fa raha miray intsika malagasy vetivety io dia ho lasa. Ary efa indroa zany zao zay no tsy nisy korotana ny fifidianana teto Madagasikara. Tamin'ny 13 reny nanekeko hoe resy satria efa niteny ny HCC tsy azo valosana zay zavatra zay, tsy nidina an-dalambe ary tsy nisy raha mandrika aorianan'ny fifidianana ireny. Ka ingany hitovifonana an'izany eto Madagasikara dia ohatra ny lasa ohatra ny tany mandroso. Fa tsy sanatrian'izany amin'ny fitenenana hoe mitovy amin'ireny repoblika bananiera dia ny anao ny didiko felebe dia anapatra fahefana dia etsetratsetra. Raha tsika dia hita mihitsy zany memiroso any amin'ny tany tena tandalana amin'ny malagasy. Saorana ihany koa ny seny nanao ny tsy ho zavatra. Hitanareo ihany koa zany fa nanao zavatra tsy mora tamin'ireny fidinana voalohany ireny. Dia tena inona ny tsy nahazo an'le seny fa ny taty aoriana zany dia natsarainy zareo le zavatra fanao natao mangarahara ary dia ireny ny vokany namen'ny seny ihany no navoakan'ny HCC. Ny dikan'izany tsisy tomika zany nataon'ny seny ka arabaina daholo ireo mpikambana ao anatiny. Ary ny tena tsy adino amin'izany fisaorana no fahendren'izany dia ny vahoaka malagasy. Tena niandra-pitoniana ny valim-pifidianana ary amin'izao fotoana izao dia miandrandra firaisan-kina ary miandrandra firaisan-kina mba hialana amin'ilay fahantrana diso lalireo sy hialana koa amin'ity kolikoly izay fiheverana fa io ngamba ny tena mahatonga n'izao fahantran'ny malagasy izao.